Kolo FM manolotra ho anao LOZA NANDALO. Tantara nosoratan'ny akora voasedra sy miaro ny mianjanahary. Ovelominy, faly, rakoto. Miaraka amin'ny ny ravo, ianita. Mandray feo, Lorakines. Manindra ny lafin'ny teknika, Dida Montero. Manantotosa, Jiad. Andro Fahatelo. Oay, fa tsy mahefa avy io ambavahatra io. Tena izy io. Mahefa? Manao mialy. Fa ahoana nahitanao ny taty? Za nefa tsy mbola nanoranao ny tranonay nefa tsaroko tsara e. Asa aloha raha tadidinao fa ozy ianao tamin'iny tsy akaikatsy ny tranonay. Nanaraka an'le lalana nandehananao tamin'iny fotsiny dia tazako avery ravitra ery ianao mijory teo ndavaranganako. Eny marina. Ay tazana veny tokoa. Lazaiko hoe nanaraka ianao tamin'iny. Fa nahoana moa tokony hanaraka anao e. Tsy mahatoky ange mialy zany e. Mandroso aloha ianao ary. Petrapetra. Toka, misy vahiny. Ay ve misy olona lafa miara-mipetraka aminao ato e? Anatahako miaraka amiko ato. Salama Arsia. Miaraba tompoko. Izy ny toka, anatahako. Izy kosa ny mahefa namana akaiky ny rika ary toka. Dia faly mahafantatra anao. Za koa toraka izany. Fa inona aloha le tena zava-misy ry mialy Mahefa. Tsy hay aneo azy misy any rika e. Fa ngaha moa izy tsy hoe nandeha namitahiraka any amin'ny faritra anay Tsy marina izany e. Nandainga tamiko komisera fa nazareo azy akay tsy mahita izay misy any rika hatramin'izao. Inona reto ny atao Lasaiza ny olon-tiako Oka aloha Ary somba nisy olana teo aminareo dia mba naka saina rery any izy ohatra. Ka na nisy olana kosa zavery se niasa ngazo atao ambany zavatra zany e. Na ninona izy tsy nandalo nampilaza ny tany amin'ny lehibeany fotsiny ka. Tsy nisy olana izany izay na dia kely azy e. Maraina nisy manahitana azy farany io any izay mbola niaraka e. Tsy nisy disadisa fa nilamina tsara. So misy toerana falehany ohatra ohatran'izany mba fantatrao e. Nareo ma tsy mpinamana tsy mifanafy-javatra izay? Eny e, misy toerana izay aloha tena akafizy mihitsy any. Tiako ialana ny enina ihany no sa hoe mba any izy. Izany ve? Somary ambanimbany vohatra ihany io toerana io ka tena mahatamana azy mihitsy. Ahoana ma? So dia mba hiaraka amintsika rao lako sia? Mila namana mialy ry sia. Izany? Tsy azo vela rery izy amin'izao zava-miseho izao. Marina aloha izany. Azo ny senga mba ny tiako lazaina. Aleo za rery ihany makany dia mampita vaovao aminareo vanta voatonga any. Tena misaotra anao indrindra ry Mahefa. Misaotra sia. Tsy izy fisaorana izany reto atanjao ny sainy fa tsy maintsy ataontsika izay ahitana faran'izay aingana. Izay fa lasa ry aloha e. Andao ary. Hoany ihany ny sakafo ry mialy fa arahareo anendry. Ianao angamba matelikanina amin'izao ry toko fa tsy zaka. Ka mila manana hery ndi atrehana izay zava-misy eo e. Shi, hoany ny sakafo n'lay e. Andraso aloha fa misy miantso ty. Oay, komisery ty miantso ty. Misy vao angamba matoa miantso amin'ny andro hariva be ohatran'izao izy. Ka raiso aingana re. Ohatra mitobotoboka be izany foko fa io reso ka. Mialy tongokotsy. Eto ty fa tapaka ihany io Allô? Maheno anao komisera? Misy vaovao nga sa eny tompoko? Izany ve? De hôpitaly izy? Eny ary tompoko? Ho avy an'izao dia izao zay e. Amin'izao indrindra komisera ô? Ahoana hoany e? Anaovy ndre akanjo mafana dia andao andeha izao dia izao fa miandry antsika eny amin'ny hôpitaly be an'Ambohimalaza ny komisera. Hôpitaly? Eny hoa. Dia ahoana komisera? Aiza ny olon-tiako? Andeha jery azy tsika izao fa mila anao mitony aloha raha matokely mialy Tady io fa hôpitaly ny ato. Mba milamina ho any ry Eny ary ao fa ezaka ho tony ary Kandao ary mijery kely ako komisera sady ohatry ny hafahafa be izany izy Andraso hoe komisera, somba tsy aty kosa aloha fa tao mizotra mandeha makany amin'ny tranompaty any antsika izany Fa ahoana Dira ary nareo Fa manina ty amin'ny tranompaty tsika Sa te teny amiko nareo hoe
Osokafako ty lampy ty dia jereo tsara. Fantatrao ve ty olona ty? Mialy ao tsara ve ndry a? Erika! Tena Erika oritoky a! Tena azondry antoka ve ho azy zany? Tiako ve tsy ho fantatro aminao e? Ka efa simba be any vatany. Akanjo tiako ho azy iny eny amin'iny e. Mbola iny eny amin'iny ihany koa le vangovango misy ny anarany. Tsaratsara fa misy anarana hoe Erika io. Tena mampatsiahy sara anaty toto zany ty lokon'akanjo ny tiako. Misy olona nanatitra tety ny razana takariva teo. Kilometra vitsiny tsy idirana n'Ambohimalaza nahitany olona azy. Raha ny fahitana ny razana aloha dia tsy hoe voaendaka na ohatran'izany satria ireo firavaka lafo vidy sy ny findainy aza mbola tany amin'ny daholo. Zavatra roa no ahiana ho nahafaty azy. Ny voalohany mety hoe von'olona tsotra izao izay tsy fantatra ny antony. Asa mety hoe amin'ny mampitandro ny filaminana azy ve? Ny faharoa mety hoe ny aran-doza izy dia nasitrika tsy lavitra teo ny fatany. Azo eritreretana izany. Tena izay vao mitombona ny ahako. Tena tia ilay olona voatonako tamin'ny fiara tamin'iny ka. Aika Erika olo tia ny anabaviko. Tia lozako marina. Tsy ataoko vita mora kosa aloha izay nahavanina an'izao e. Niza tsy maintsy mizaka ny saziny. Mialy a. Ny olo tiako indrindra no nesorina teto amiko. Ary tsy maintsy ho fantatro na ho ela na ho aingana. Teny behivavy izay. Mialy. Aza enti-pohatra an'izao aloha ianao hoe. Marary ane izao toky e. Eno a. Andre tianao Erika malalako e. Dia izao izy tsy rariny e. Aza matahotra ianao malala fa tsy maintsy ho tratrako izay nahavita an'izao taminao a. Ariny ty zavatra voafikiny iny an-tanany ty. Torojo. Anasy ve ty? Aleo alaina dia tena mody any an-trano jerena. Mbola tsy hitany concert angamby ty fa raha tsy izany mety efa nanontany izy ka. Allô? Efa rena lefako message taminao reny daholo fa vory mahefa. Efa hita ho vata mangatsika any. Maty izy mahefa. Mahery izy ary miala. Dia miombona lailo aminareo na dia hoe mbola tsy tafaverina any aza. Hiezaka hiakatra faran'izay aingana. Sy mba tia amin'ny toerana nalehako hijerena azy mantsy ny fiara dia miandry le mpanambotrana farako avy any amin'ny villa io. Voavanta vity ty dia mamonjy anareo any ahy e. Misaotra mahefa. Zay ary aloha fa avelako ianao e. Anao zavatra kely a. Toky! Ianao koa manaitra. Efa ela nga ianao nijoro teo. Ka variana be tamin'ny mahefindry dia tsy nahitako. Fa hafa be lazandro toky e. Misy inona? Tsy misy ninina kia. Fa andeha hivoaka kely aloha misy zavatra hojereko izay ka mety ho tara fodiana amplazan'izay fotsiny a io a. Aza dia mijanona riva be loatra fa matahotra rery ato a. Tany efa tsy milaminy ty. Eny kia, lasa arbavy a. Lasa iny toky. Aleo amin'izay avoakako le rojo kely dia hojerena hoe aiza moa no nasiako an'ilay izy teo. Tika e. Rojo volafotsy manify izy izany. Ohatra latsaka le pendentif. Tapaka kay ty rojo tiako. Latsaka ato ambany fandrena ato le pendentif kely teo. Lolosikirina hoe. Ty eto ka. Volafotsy manify. Misy litera hoe T. Ty. Volafotsy manify misy litera T ty. Angamony anaran'ny ritra misy T. Tsy misy ka. Dianiza zany ty. Ary maninona ny tapaka le rojo. Raha nahitako mifipetraka ilay izy tena tanany rika dia ohatra ny hoe ny fikirany izany le rojo. Izany hoe nisy niaraka taminy ve izany tamin'io. 18 petit beurre nanotra ho anao teo. 18 petit beurre. Enimpolo taona lasa izay mankasitraka anao miompifaliana aminay. Sokobi gasika tsara.
Kolo FM mananolotra ho anao loza nandalo. Tantara nosoratan'ny akora voasedra sy miaro ny menjanahary. Novelomin'ny faly rakoto niaraka tamin'ny ianita ny ravo. nandray feo Laura Guinness. Nanina ny lafin'ny teknika Dida Montero. Nanantotosa Triade.